tetika asa lehibe zay iombonana isika maneran-tany le antsoina hoe One Voice 27 na le hoe feo tokana 7 amby roapolo. Inona moa izy io? Tsy inona fa tetika asa anankiray zay tanterahan'ny fiangonana adventiste maneran-tany mandritra ny volana septambra ny taona 7 amby roapolo amby roa arivo. Feno roa arivo taona no navitan'i Kristiny Batisa nandraisan'ny fanahy masina, ary amin'io volana septambra io dia antsoina ny rehetra, ny sampana rehetra misy eo anivon'ny fiangonana, ny membre rehetra eo anivon'ny fiangonana mba hanao ny andro rehetra amin'ny volana septambra io hitoriana ny fitiavan'i Kristy, ny famonjen'i Kristy ary ny fiavian'i Kristy filintsony eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Koa tenin'izao dia antsoina ny rehetra mba samy hanomana ny programa ka amin'ny volana septambra io dia tsy asiantsika zavatra hafa akoatra ny firesahana ny amin'izay famonjena sy ny fiavian'i Kristy tsy ho nentsony izay eo amin'ny faritra misy antsika. Ka ny departemanta rehetra na hoe ny sampana rehetra zany dia manao arak'izay manany rify azy ka hanamboatra ny programany hifantoka amin'izay famonjen'i Kristy sy ny fiaviany izay. Raha ny sampana fifandraisana manokana no resahana dia manana anjara toerana lehibe isika amin'ny tetika asa One Voice 27 satria eo amintsika no misy ny plateforme multimédia, ny tampazotra mpifandraisana na serasera rehetra koa ampiasainy zany na ny radio sy ny télé tambazotra tranainy zany na ny média social rehetra vaovao rehetra ny Facebook sy ny maro samihafa ampiasainy zany mba hanaovana programa isan-karazany amin'ny endrika maro samihafa iresahana ny famonjen'i Kristy sy ny fiavian'i Kristy tsy rintsony eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Koa asaina ny membre rehetra amin'ny alalan'ny telefônina anananao ny antso ataonao, SMS ataonao, ny Facebook ataonao, ny TikTok ataonao sy ny maro samihafa eo amin'ny sehatry ny radio sy ny télé. Andeha hanokana ny fotoanantsika isika ny septambra 7 amby roapolo amby roa arivo manontolo ilaza ny antsaran'i Kristy, ny fitiavany tia hamonjy antsika ary ny fiaviany tsy rintsony eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Koa alao hery ary andefa mivavaka isika hiomana sady teny izao ka iseho ny voninahitr' Andriamanitra.